fahagagana ao amin'ny fitsarana. Ampifaliana indray no iara-banatsika satria nahatratra izao fotoana manokana ianarana sy amelabelarana ny tenin'Andriamanitra izao ka alohany andiniantsika izany andao iaraka ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, isaoranay lehibe ianao satria afaka mbola handray ny teninao indray zahay, mitoera miaraka aminay Andriamanitra ary engane mba ho iranao fanainao masina, ahafahanay mandray ny teny rehetra izay ho alalinina sy ho ianarana eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay ivavaka. Amen. Fahagagana ao amin'ilay fitsarana. Inona no tiana resana ao anatin'izany? Tiako ny mamerina mandrakariva ilay lohahevitra dia ilay hoe fanantenana ho an'ireo tsy kristianina. Raha tsorina zany dia izao, mbola manana fanantenana isika. Satria ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity dia hanavitra ho fanavotana ho an'izay rehetra mino azy. Ka afaka mbola manantena ny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay omany Jesosy Kristy ho antsika. Ny manaraka dia izao, miasa amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany Jesosy Andriamanitra mba ahafana miaino ny feony. Noho izany, aza mandahy tsy haino izany feo izany, aza mandahy tsy handray ny feony izay miasa amin'ny alalan'ny zavatra rehetra fa tiany ary raha handray hiaino izany feon'Andriamanitra izany isika. Be dia be ireo olona izay miasa eny hoe mizara ny fitiavan'i Jesosy Kristy ka ny faniriana dia izao, raisoam-po ary ampiaro izany tenin'Andriamanitra izany. Ahoana ary? Inona ilay fahagagana ao amin'ny fitsarana ity? Zao no voalazany mpanoratra anankiray dia Ellen White izany ao amin'ilay boky atao hoe Sany fahazavana no raisitsika ny fijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa amin'ny fampiatsahantsika izany fahazavana izany. Toa midika izany fa izay rehetra nananao, izay rehetra heninao, izay rehetra hitanao tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana rehetra andao ampiaritsika izany. Aza vela ho tsisy an'izany hoe ty tsy natao ho ahy ity, fa andao ho ampiaritsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany boky izany ihany dia milaza ohatr'izao hoe na dia tsy nahafantatra ny lalàn'Andriamanitra voasoratra aza ilay olona dia nandreny feony ny teny tamin'ny alalan'ny zavaboary ka nanatanteraka izay takiany lalàna. Porofo mazava ny asa ary ekena ho zanak'Andriamanitra ilay olona. Izay ilay fahagagana, mahafinaritra fa tsy hoe be dia be ireo zavatra mety hoe tsy tanterakitsika, fa izay rehetra voaraintsika dia hitsarananao izany. Andao hiaino ny feon'Andriamanitra izay miasa amintsika isan'androtsika. Andriamanitra anga dia mandondona ao amin'ny fontsika mandrakariva. Teo ao anatitsika izy. Movenao efa mba namaly ny antsony. Fa ny tian'Andriamanitra amin'ity androany ity dia ianao, za, isika rehetra dia handray azy amin'ny fontsika iray manontolo. Ary hamaly ny antsony izay miverimberina eo amiko sy aminao. Ilay fiainana mandrakizay anie izaho sy ianao. Ary ho anisan'ilay olona iriry miaraka amin'i Jesosy rehefa ho tonga ilay fotoana manetriketrika izay andrasantsika, izay ilay fanantenantsika. Tompo anie hitantsika tsiraray avy mba ahafahantsika hiakatra aminy raha ho tonga eny amin'ny ramanlanitra izy. Amen. Hivavaka isika. Rainay be fitiavanao, misaotra mankasitraka anao izahay satria tianay loatra ianao
ka nanome fahamarinana lehibe tamin'ity androany ity. Ary misaotra betsaka anao satria be dia be ireo teny izay efa noraisinay mitoera atao anatinay fa ny masonao mba ahafahanay mampiatra mahatsiaro mandrakariva mangataka aminao ihany koa izahay mba ho arotsaka ao aminay mandrakarivany ny fahasoavanao, ny fitahianao ho aminay tsirairay avy. Ary ny fotoana rehetra izay nianaranay dia mba ho tena zava-dehibe aminay ary mba ho ampiarinay avokoa ny teny rehetra izay nomena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen.